Mafana ihany koa ny toedra raha any Antananarivo renivohitrany indrindraindrindra fa eny Antotapena kenya noho ny tsy fanekeny ireo mponina eny an-toerana ny tanin'izy ireo izay misy mitady haka ankeriny ka nanaovan'izy ireo fidirana an-dalambe faobe izany rehetra izany ho mariky ny tsy faneken'izy ireo sy ny ho mariky ny fanehon'izy ireo ny hatezeran'izy ireo manoloana an'izany rehetra izany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampy andrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny raharaha ao Antotapenaka ao Antananarivo ao no tena imbatmatesyantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto teny Ankazomanga raim-pianakaviana manodidina ny 20 taona no maty ny herinaratra tamin'ity herinandro ity araky ny fanazavana niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany ity raim-pianakaviana ity ary nisy zavatra latsaka tao anatin'ny tsikafona niondrika haka izany ilay raim-pianakaviana no sendra nitazona ny poto ka nosotomy ny herinaratra avy hatrany niezaka namonjy azy ny vadiny saingy nahatsapa herinaratra koa ka voatery niala ny manodidina no niaran'ny salahy namonjy azy tamin'ny lalan'ny lamba izay nisotomana azy ny farany fa tsy tana intsony ny ainy noho ny hamafiny izay herinaratra izay efa niantefa tamin'ny vatany manontolo izay ka noho izany dia mirary fionona feno ho an'ny fianakaviany manamanjo ary ainganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo ihany koa fa ho anareo izay mpiasa ny jirama kosa aoka mba harahanareo maso ireny poto misy jiro ireny fa misy amin'izy ireny efa ela no tsy voara-maso ka sao dia miteradoza ho an'ny hafa na ihany koa ahafaty olona tahaka an'izao niseho tany Ankazomanga izao asanareo moa izany rehetra izany ka tsy tokony hanerana anareo izay asa efa tokony ho ataonareo amin'ny andavanandro izay eo amin'ny resaky ny afro basket indray mbola tsy vita ny ady mbola mila ny fanohanantsika ny ankoay hoy Madi Matias niondrika teo anatrehan'ny Côte d'Ivoire tamin'ny isa 17 no 900 moa ny ankoay tamin'ny andro voalohany ary tamin'ny andro faharoa kosa dia nandresy ry zareo Egyptianina tamin'ny isa 220 mo ny ankoay lehilahy izay ka noho izany dia mirary ny soa sy ny tsara hatrany ho an'ireto ankoaintsika ireto ary mirary azy ireo mba ahazo vokatra tsara amin'izao fifaninanana izao eo amin'ny resaky ny tsy fandriam-pahalemana indray mahenika any Madagasikara iray manontolo ny sehatra rehetra insécurité généralisée no misy eto an-tany sy ny firenena ankehitriny hoy ny lehibe ny antoko-panositra eo anivon'ny antenimieram-pirenena mihatitra amanaina ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetra ka anaovana antsoavo mba hitadiavana vahaolana farany izay maika izany resaka tsy fandriam-pahalemana izay misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao tetikasa tanamasoandro indray miteraka fahaloton'ny rano amin'ny komina Imertsetosika miteraka fahaloton'ny rano fisotron'ireo mponina ao amin'ny komina Imertsetosika ny tetikasa tanamasoandro eny tsy mahabe omby no kitian'ireo mpiasa manatanteraka ity tetikasa ny filoham-pirenena ity ny forage izay mamatsy ny rano any an-toerana ka nitarika ny fahasimbana hoy ny mponina any an-toerana hatrany raha nilaza ny tsy fahafalian'izy ireo vokatra izay fahaloton'ny rano fisotro madion'izy ireo izay any Mahajanga indray mitaky ny famahanana haingana ny famoivizana an-dranomasina mampitohy any Mahajanga sy nosy Komoro ireo mpandraharaha mpanondrana entana makany amin'ny nosy Komoro amin'izao ankehitriny izao efa ho enim-bolana izay no nikatso tanteraka ny fiharian'ireo mpandraharaha ireo ka miasahirana arak'izany izy ireo fianakaviana amanaliny maro no mijaly vokatra izany
manomboka amin'ireo mpamboly, mpanarato, ny mpitatitra, ny dokera, fa indrindra ireo mpandraharaha izay mihitsoka ny volany sy mba ny entana noho nyzay fikatsony famoivizana eo amin'ny mahajanga sy nosy Comore izay. Nanampy an'izay fangatahany imponina amin'izay mba famahana ny famoivizana eo amin'ny nosy Comore sy mahajanga izay mo dia naneho ny heviny sy nanao antsoavo ihany koa ny solombavam-bahoaka voafity tao mahajanga voalohany tsy iza moa izay fa afaka andro Kristian nandritra ny fivoriana tao amin'ny antenimieram-pirenena izay nataon'ireo solombavam-bahoaka rehetra manerana ny nosy mo no isany nangatahany an'izany mba hisiny fisokafana eo amin'ny fifandraisana amin'ny nosy Comore sy ny mahajanga izay fa maro ireo sehatra potika noho izay fahatapahany fifamoivizana an-dranomasina eo amin'ny nosy Comore sy ny mahajanga izay amin'izao fotoana izao ary tsy vitan'izany fa maro ihany koa ireo mpandraharaha maty vola noho ny izany rehetra izany. Midika izany fa tena miezaka mitondra ny hitahitany vahoaka sy ny maharary ny vahoaka any amin'ny fitondrana faratampony ity solombavam-bahoaka izay voafity tao mahajanga voalohany ity hatramin'izay ka hatramin'izao nanomboka iny fotoana nahalaniny solombavam-bahoaka tamin'ny fifidianana farany teo iny ka dia maromaroany tahaka azy amin'izay fitondrana ny hitahitany vahoaka eny amin'ny fitondrana faratampony izay. Andao amin'izay ho resahantsika ny mahakasika ny raharaha andoha tapenaka voalohany izay tsy manaiky hakana ny taniny amin'izao ireo any andoha tapenaka any noho izay fisiny ireo izay mahitahita mikasa hakany taniny izy ireo izay. Midina andalambe mandoro kodiarana ny mponina eny an-toerana tapaka tanteraka ny famoivizana any amin'izany andoha tapenaka voalohany izany. Tsy eken'ny mponina ny hakana ny tanin'izy ireo izay manodidina ny 120 hara ahitana tokantrano 120 eo eo efa miantrana eny an-toerana ny mpitandro ny filaminana mandamina an'izany rehetra izany. Misy fetrany tokoa ny fandeferan'ny olona raha resaka tany no resahana ho izy ireo ka hita araka izany fa tena tezitra sy manomboka miakatra ny maripana any an-toerana noho ny izay resaka fakana ny tanin'izy ireo izay. Raha tsy hivintsika ny tantara ity tany any andoha tapenaka ity dia efa nahitana fidinana an-dalambe talohany ireny fifidianana solombavam-bahoaka ireny ary isany nanampy be ny vahoaka tamin'izany fotoana izany mo i Paolo Emilio izay isany kandida solombavam-bahoaka tamin'izany fotoana izany. Na dia teo aza nefa ny izay fiarovana sy fanampiana anireo vahoaka teny an-toerana izay dia hita amin'izao fotoana izao fa tsy nampihempotra anireo izay mikonokonona haka anireo tanin'olona ireo izany rehetra izany fa vao maika aza mampirisika azy ireo haka ny tanin'ny olona ireo ka isany mitondra ny fahatezeram-bahoaka ary izay no antony nahatonga anireo vahoaka nidina an-dalambe amin'izao ankehitriny izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.